efa mifoana ary mifoana tsikelikely ary foana tanteraka ny fatapatapahanjiro eto Mosibe ary mizotra makany amin'izay transition énergétique zay. Efa nataontsika moa ankehitriny hoe fidinana ifotony miaraka amin'ny tompona raikitra isa-tokony ao ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernement sy ny ministra rehetra zay mandrafitra ny gouvernement sy ireo tompona raikitra aty amin'ny toerana anaovana zany filakevitro misy zany mba hijerena ifotony ireo asa zay efa vita fa ireo ihany koa zay tokony mbola tosana ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagascar. Tamin'ny herin'ny androantsika dia tany Toliara tena mandany vola raha anareo, tena hita mihitsy ny fanjakana tena mampiasa vola, dia mampiasa basy, dia mampiasa ramatahora. Zay aloha ny tsapako Marghe fa tsy haiko nareo any dia efa miteny zay fa ny tsapako aloha zay. Ny zavatra zay misy dia tsy amin'ny faritra Andraharo sy ny teny Tanjombato. Ny teny Tanjombato dia nanaraka tamin'ny fampitana mivantana tao anatin'ny tambajotra tserasera ny tenako, satria be dia be ireo maso ivoantsika dia mampita izany taty hoe zao fitokonana taty tamin'ny resaka momba fahatapahan'ny herinaratra aloha io resahako io. Nisy rangahy zay ny teny tamin'ny 17 volana oktobra taona 2024 tsy hivoaka eto raha tsy misy vahaolana ny resaka mombana herinaratra. Mbola ao ve ianao sa efa tsy eto tsony satria vazaha. Ny tetsy amin'ny Andraharo kosany dia nandalo teny tena ary dia miverina satria tapaka tanteraka le lalana dia aleo fotsiny misoroka zay le terely le zava-misy le olona dia tsika tsy famaly dia aleo fotsiny miverina dia miverina ny tena io le izy vo manodidiny tsy atao mankivy tsy atao masorena fa fiainana zany. Matoa misy zany zavatra rehetrarehetra zany dia anareo mpitondra mihitsiny no mamboly Korontana eto. Matoa ny zavatra rehetra mitranga dia tsy misy mihitsy ny eo ambadika politika fa tereny le zava-misy izy. Ao anatina tokantrano izy mba miaina hoe tonga tao anatina tokantrano nefa niala teny an-dalana tena efa matahotra sao dia misy mamono, sao dia misy miveloko bay, maizina ny elakelatrano, tsisy mirehatra tsony ny jiro, ny andrin-jiro mijoalajoala fa tsisy takamo eo dia maizina. Dia manao an'izay faraheriny izy hodiana ao an-trano. Ny vady aman-jana miantso foana efa aiza zao nefa aiza zao ela sery zany le izy. Dia mbola ety ananina dia zay ve mbola eo foana. Nefa tsy fantatritsika fa misy fitokonana be tao amin'le lalana. Reo zany le manosika anazy anatin'le tsikala-peritretana zay hivoaka. Tsy niterena mihitsy izy ireo dia aza sina mpitandro filaminana le olona fa aleo le olona ny eo hevitra. Rehefa hitanareo fa miverina le herinaratra dia miala ane le olona izay le izy ne zavatra tsotra kely. Fa tsy anareo akory no hoe inonareo nareo nge fa fantatra fa mampiasa vola, mampiasa basy dia manao ramatahora. Zay foana tsy mahay makalesona. Raha pitso afaka pitso anareo tsy eo tsony dia inona ny zavatra isy dia aza miala eto Madagasikara rangara tsy nanao ratsy. Zay ihany ana mba teny atsipiko andre namana olona tsara dia efa miteny zay. Dia tereny le zava-misy le olona dia mivoaka dia miantsoantso izy ireo avereno ny herinaratra anay satria zay dia manefa izany tsy tapaka rehefa tonga le taratasy kely alefanareo. Raha ohatra le izy averimbe za zao io voavy nandoa neninenay anankiroa mihitsy ny ray nalohako teo satria izy mbola mampiasa za tsy mampiasa za fa tsy tia famaly amin'ny jiramaty tsony dia aleoko tonga dia niala taty amin'ny sisiny dia zareo mbola mampiasa. Ny tiako resahana ao anatin'ilay izy dia tsotra. Raha jerena le taratasy, raha ohatra tao anatin'le fahatapahana foana dia jerentsika io misitraka an'izany tao anatin'ny 420 ora tamin'ny 420 ora ave lay mpanjifa. Raha misitraka izy dia hitantsika eo le sandany. Raha tsy misitraka izy dia tokony miaina zany le vola aloha satria le zavatra le izy tsy miova mihitsy. Loatra le lakiloson'ny mopera io teo ihany ny teo. Fa tokony misy zany le tsy fitsintsarana an'le izy hoe nisy fahatapahana kosa ity dia mitely lay mpitondra. Za fa mitena fa tsisy filoha eto fa mpitondra misy nareo dia averina foana. Dia mitely le mpitondra ialana tsindry zareo fa dia ahena ohatran'izao ahena ohatra 10 na 10 na 20 tsy haiko zay teneninareo ny saran'izay alohanareo ny anivon'ny jiramaty. Aza vao an'ny vahoaka ihany koa
ty resaka mombana jiramaty ty, le izy nefa tsy jiro sy malagasy tsony, efa vahiny any mitantana azy io de tokony hovainareo zany le anarany, satria tsika zany tsika eto Madagasikara de mividy an'ireo herinaratr'ireo any an'le vahiny, de mbola jiramaty any ve ny anarany, mba hovay am'izay ary ny anarany tsy haiko hoe izy fa za tsy hanonona anaran'olona eto na de efa fantatro arany, de apetrao fotsiny hoe non'io zavatra io rehefa mandeha ny antony fahatapahana re olona de manao fanambarana io zareo jiramaty hoe nony tsy fampinanana eto amin'ny tambajotra iraisana Tanarivo de ny olona tsy te halalana zany fa rehefa tapaka io de tapaka, tsy resaka teknika mihitsy fa tsy fantatry ny olona zany, fa rehefa tapaka ny olona de tapaka ny herinaratra de mivoaka izy, de ao anatin'izay de ampifantaran'ny vahoaka hoe zao ry vahoaka zavatra misy isika tsy ao anatin'io tsony io vaitsika ny anaran'io fa tsy anarana malagasy itsony, fa ireto orinasy reto no mitantana azy io de zareo no mitsinjara azy io, matoa zany misy fatapana tsy voefa zay ngely izy, tsy voefa an'le mpitondra le sarany aloha ao anatin'ilay le fandoavana le herinaratra, za tsy teny tsony hoe jiramaty satria efa tsy atsika tsony le izy, de rehefa tsy voaloha le izy de mazava ho azy le anazy le am'le sosy orinasany sy ny maro isan-karazany no misitraka ny anazy ne tsy tapaka mihitsy ao anatin'izay rehetrarehetra izay le tena hoe azavao an'lay le vahoaka ho anareo mitondra ny tena zava-misy marina hoe zao ny zava-misy, ny tena nge Giaravalimana tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny taona inoniny tsy tadidiko hoe andeontsika ianao an'le Dama le nanao fasefasy nareo, miezanao fotsiny olon-dehibe mbola zokonao iny, miezanao fotsiny izy hoe iny zany Dama zany fitehirizana rano izy miezanao, ny zavatra petraka nefa ny teny ilaina mihitsy le fitehirizana rano amina faritra rehetra, jereo le ao Marivoay mbola mipetraka eo nge nataon'ny amiraly fitehirizana rano io manondraka an'io fambolem-bary teo Marivoay, mbola ao nge io hatramin'izao mitahiry rano ary tsy ory rano le olona ao satria io mitahiry an'le rano rehetrarehetra ao, ny tsika rehefa mandalo vanim-potoana andriny tsika nge efa fantatra misy fahavaratra de misy lohataona de misy ririnina, de tokony mametraka zany hoe le tamin'le fahavaratra be reny betsaka ny rotsakorana de nareo toa de aloha te avadika ty amin'ny lakarivo fa tena aiza re olona nisy zany teto mahampalahelo nefa fitehirizana rano any io tadiditsika angamba ny iny faritra Imamby iny laniera ozy izy tsika tamin'izany tamin'ny andron'ny amiraly tsy sananototra an'io mihitsy izy satria io na le anarany hoe laniera rehefa tsy laniera zany satria de mitahiry rano be dehibe amin'iny faritra iny, tena ngeza be io le izy io tena efa apahany kely sisany lalaka isan'andro, ao le nitotofana teo de ao le nanaovana lalana le kopisoroka, de ao le nanaovana le fandravana le fefilo le amin'ny laky any arivo apahany sisa raha pitso rafaka pitso mety tsisy tsony de mety tsisy rano tsony, raha tadiditsika ny vanim-potoana teto ny tambarin'ny olona rehetrarehetra teto mandavataona de misy rano avokoa, zao tsika rehefa mandalo vanim-potoana andrina de ritra koa ny rano, de rehefa hoe andeha ampidi-drano ketra zay moa le fampidirana rano de vahany ampipa de zay mahatonga an'iny rano iny tonga eniny zay vao nisy en'izany, fa raha itsika mitsinjara azy tany am-boalohany hoe ahoana moa zay nge le izy tehiriziny io rano io neny firenendehibe rehetrarehetra nefa izay mihitsy mitahiry rano izy amina toerana maro isan-karazany zay azo itehirizana fa tsy hoe zay azo anaovana lalana akoriny na zay azo totofana akoriny na zay azo anaovana orinazy tsy izay, fa mitahiry izy mitsinjo an'le ponina sy ny vahoaka ao aminy, raha tamin'izany fotoana zany ny faritra avaradrano hoe tamin'ny resaka laniera io tena tsy ory an'izany rano zany be rano be teny, ho amin'ny ankehitriny vao mandalo vanim-potoana amin'ny ririnitsika ny anay raha moa fahatsakana 2 metatra tena tsisy rano ritra izy soka ataoana moa zay le tsy fahaiza mitantan'le miezanareo de le pompanareo tamin'izay ianao me Rajoelina Andry de le pompanareo nitehaka mba inona koa zany zao vao kakerin'ny bokely tiana am'izay tena marina ihany le nitenen'le rangahy iny fa maninona moa ka io a le ampipodisy toerana
rehefa diso le ampipoanao makany amin'ny tsy tokony izy dia zay io zavatra misy. Nareo nge afaka mividina ny andrahoanareo vary raha mola mividy inona le rano amin'ny tavoahangy nareo nge tsy manina tsy hanao dokam-barotra. Nareo nge naterana bonbonina raha moa atao tokotaninareo. Dia le vahoaka malagasy le 3 tapitra isa-mahery tratra ny samy variana vo amin'ny be manaiky noho ny zavatra ataonareo. Ary rehefa tsy hainareo raha nga mitata solora nga le olona farafahinona moa le filazan'ny olona zay farak'izay tsy mety aloha ataoko zay. Rehefa tsy hanao ianareo na rehefa izay mamantsika eo nareo fa misy fetra ny zavatra hetra tsisy hipetraka eo mandrak'izay aza mieritreritra an'izany e. Be dia be nge teto nitsoka tsy nentsehany e. Tadidio ny tantaram-pirenena. Efa hitantsika izao mandrangaranga fa be dia be nge tsy teny ahy e. So dia rapitsy rafakapitsy vao manenina. Dia ireo olona rehetrarehetra tsy ireo nge tsy araka maro anie no le fa nandao an'ity Madagasikara ity dia miverina teto fa le namany taraiky teto nampalahelo. Atonina andreo loko volomboasary rehetrarehetra ireo ve nitsoahana aloha rehefa avy eo. Zay le tena aza misy mialy eto ranga fa maninona moa mialy eto kanga nanao ratsy. Dia apatsy hivitsika ireny tenin'le olona ireny rehefa tsy oatsony izy e. Ianareo kosa nge tamin'ny fotoanandro nity ny teneninareo e. Dia zay ve nareo vao hialatsiny efa haingo diso any arivo zany efa tsy mety tsony zany. Dia nizao zay le teneniko foana azo iverenana tsara ranga fanapahan-kevitra. Afaka miteneny ianareo fa mbola variana le minono aloha le maka an'le tsirony tsara sy le heritra amin'le ronono io resahako io. Dia mbola merci président foana fa afaka mandonda tabatra nareo monsieur le président nareo nge ny akaiky azy eo. Tena mahita ranga zay sy mahatsapa zao ny zavatra misy e. Vao ranga le olana tsy eo le vaon'olo kokorony. Dia izy amin'io le ay ve vahatsika io. Izy ni tena mahagaga na sy mahavariana na. Izy tena mieno a. Fa izy tsy afaka niala tanteraka mihitsy satria mbola misy trindry ambonin'ny trindry eo. Ohatran'le le teo mbola misy filoha filoha. Dia eo izy le misalasala hoe ho ataoko ve? Eny ara fa ataoko. Dia mbola mihera ihany koa. Zary veraka ny olona fidinareo. Aloha atao hoe fiditsika e. Za tsy miteny mihitsy ny filohanareo fa filohantsika satria izy mitondra amin'ny malagasy. Fa le mbola filoha azy ao anatin'ilay izy le nametrahantsika. Dia za fotsiny namadika eo tsisy filohatsotsiny eto fa mpitondra misy eto. Dia le mpitondra ao anatin'izay rehetrarehetra zay mijery mamahan'le alasa maharitra ho aho. Jereo foana zay mifandimby teo. Raisitsika ny fitondrana farany teo filoham-pirenena Rajoelina mampianina hery marsial mialatsiny manonona ny anaranao. Rehefa niteneny izy hoe ny vahoaka malagasy nisy zay anie le fanlahanareo alea andraikitra e. Ty fitondrana ity tena manilika. Raha ao anatina tokantrano zany dia le fanjana. Haitsika le resaka mifanjana ao an-trano. Le tsy mandray andraikitra mihitsy fa ataovy moa raha ohatra hoe misy zaza 10 ohatranay zao 10 lahy dia miteny io raha ngamba tena iana raha manao anio fa zay kosa vera nga fa nikositrany dia iana kosa mba matsaka zay le mifanilika. Dia ohatr'izay le ataon'ity fitondrana ity malilika andraikitra ailio arany tamin'ny andron'ny filoham-pirenena Rajoelina mampianina hery marsial 12 ora amin'ny 420 ora no misitraka jiro ny vahoaka malagasy misitraka ny herinaratra. Lohatika hoe misitraka herinaratra satria izy tsy nizara jiro mihitsy. Satria fantany hoe ato ny marary an'ny vahoaka dia hovahako ny olan'ny herinaratra 12 ora amin'ny 420 ora. Amin'izao fotoana izao ianareo le miteny le Madagasikara tsy maintsy mandroso. Raha misy dia misy ny 4 ora amin'ny 420 ora raha izy nositrahan'ny vahoaka malagasy. Dia potika le fiarin'olona le mpanao soudure e. Potika le fiarin'ny olona le mpivarotra trondro e. Satria manana vata fampangatsiahana maromaro izy ireo. Potika avokoa ny fiarin'le olona dia hanao inona le olona. Dia manampy an'le sahirana sy le mahantra eto Madagasikara. Dia hainareo tsara manjono azy. Ohatran'le nareo nge tsy mba makeny tambary rehefa manjono fa anaty kovety e. Fa sinareo trondro dia ao fotsiny nareo manjono dia lazainareo fa nahazo be dia be. Hainareo tsara manjono an'le vahoaka.
Andeha ho zarako varo amin'ny gony ndray ty. Le fampiasana an'le gony aloha enjana be nefa rehefa jerena le vary tena amin'ny gony marina. Tena zavatra misy tonga miala vany le izy efa vany an'le hanina misy. Loko an'le lokontsika. De am'izay tafiditra ao an-tranon'ireny le tsy tiantsika ireny le lokontsika. Fa rehefa laliny ao anatiny ne dina ny naovan'le olona le izy. Atao fanaovana maloto, dorany, anga izy mitahiry iny ao an-tranony. Jereo tsara rehefa lany iny zarainareo de jereo tsara rehefa tapitra avy eo. Tsisy ilaina n'iny intsony ohatrohatr'izay. Rehefa hitanareo rehefa tsy nanao le mpitondra tsotrany manala azy anie, tsotrany zany. Aza mieritreritra tsony hoe ty misy boky anankiray de mamadika an'le pejy. Tsisy zany, zay foana le averimberiko. Aza zatra mamadika pejy isika. Fa le boky mihitsy ny soloina. Raha ohatra ianao ka nanana AS24 Samsung resahako io. Toy ianao lorangany namba soloko iPhone 17 am'izay. Solo tanteraka mihitsy na ny anarany. Na le teknôlôjia. De zay le tsy resahako hoe solo tanteraka le boky. Aza vadika mamadika mbola mitantara am'toy vao mamadika boky tsika. Pejy faharoapolo am'zato de faraiky am'ro mitohy le tantara raha izay. Fa raha manova an'le boky tsika hafa mihitsy ndray ny tantara ao anatin'izay satria ny boky ny niova. Zay anie le apetraka ao anatin'ny tsikala petreta le vahoaka malagasy. Aza mieritreritra fotsiny rehefa tapaka an'io ty herinaratra de iny zay mivoaka. Fa mivoa foana satria le izy nefa efa izay anie lasa efa iainana le izy ohatran'ny lina moa le filaza le ohatran'ny fanafody men'ny dokotera ty. Tsy mety tsony le hoe ohatran'ny minambary intelo isan'andro tsisy an'izany tsony eto. Izy raha manao kajy hoe vary dimy raiky laozy izy an'olona dimy mianaka. Le iran'le kayamba tenina izy io le dimy mianaka hono izy. Zany de ataoviny kajy 4 grama zany. Aotra faingo 4 grama no an'ny olona ray. Salama avy amin'ny vahoaka malagasy. Miadana ao anaty fahantrana. Zany ve de mbola tsy tsapatsika ihany hoe tena maneso. Debe no miteny hoe Rajoelina tena mahivava. Tsy mahivava mihitsy. Fa miteny satria zay zara asako eto. De matonareo tapenam-bava ohatran'ny tongoboly de voa lehibe manaiky sy tratrany samy varinareo. Za tsy misotro rano ny jira matiko. Nene mbola misy fatsakana, mbola misy rano mandeha. Zay de zay mahatonga anay miteny satria zay le fanolona voa be manaiky de io. Rehefa misy zavatra mitranga de iny vao miseho. De avy eo de misy mpamono afo. Fa maninonareo ao anatin' reny zavatra raha eny Atsimondrano. Aiza ianao ry iza moa le solombavam-bahoaka hitata ny sepitra. Raha tsy vahiny, honorable. Namana iny a. Zay sy tena falasalasa vangy foana isan'andro rehefa miona. Fa izy vao fidim-bahoaka, za kosa vidin'ny olona teto Madagasikara. Ianao tao amin'ny faritra Atsimondrano ihany a. Tsika rehefa miresaka de zay foana manko zakanao. Fizangy manerana Madagasikara honorable amenao anahy de ao anatin'ireny fanakalozan-kevitra ireny no ahitantsika mba miteneny ianareo zay kosa aloha de miaraka amin'reto vahoaka reto zay satria tapaka ny herinaratra de misy vahaolana io tokony miseho eo nareo fa tsy resaka momba le fambolem-bary ary iny idinanao zay tsy hainao akoriny. Firy isan-jaton'ireo olon'ireo moa zany tena misitraka an'iny vary le nalehanao iny le Atsimondrano io resahako io. De firy isan-jaton'le olona le mivoaka an'io maly reny no tena misitraka ny herinaratra. De jereo ampitahora anga honorable le olona zay misy de nao inge mamaly anazy tokony miaraka amin'ny maronisa. Inge le tenen'ny Samuel miaraka aminay tsy lany voay. Maninona nefa miala amin'ny maro sa tsy te hifangaro. De zany ny zavatra misy eto. Lefa nareo ihany manary le sotoavana malagasy ary nareo tsy kelikely le izy de inonareo mamorona zavatra be de be amin'izao fotoana izao. Za zao tena miteny foana rehefa miaraka amin'ny olona tsy le zoko be reny. Alora nga mba mamorona am'izay bolana am'izay amin'izao fotoana izao mba hiainan'le génération rapitso ravaka pitso satria le anareo zao mety efa tapitrandro am'izay. Tapitra fiam-potoana am'izay le nampiasaina. Ohatra zao tsy tokony ampiasaintsika intsony ny tainombo mivadika misy maka
satria tamin'izany fotoana zany tena nilaina ny tainombo nanaovana an'ireny tambohan'ny tolo reny niaraka tamin'ny atody sy ny maro isan-karazany rehefa mivadika io tsy navadika ny rivotra io satria tsy voavadika ny rivotra mihitsy fa tanan'olona mamadika an'io dia misy tompony io fa amin'izao fotoana izao tsy misy tsony anie zany klombo mangery ara nalainy ny daloko io na ny tainombo ivadika alainao io tsony tsisy zany dia zany zao efa tokony mieritreritra amin'izay inona marina moa zany no zavatra zay obolana amin'izay dia mieritreritra aza variana amin'ny sotoavina avy any ivelany raha teny ikaroka zao zay mpitondra mifandimby eo apetreo le tena mamalagasy atsika inona zay ny tombovo malagasy ohatran'ny eny sonoa izy ne tsy makalaza an'io voalohany volana janoary manana ny anazy izy andro mpifankaty izy ne tsy makalaza an'io manana ny anazy izy tsika manana an'izany manana andreo malagasy avaram-pianarana sy ny jery momba ny eto-katreto ny tena tombovo malagasy ataovy andro fiasana andro tsy fiasana fandraisana karamo tsika manana an'izany ny rabe nompo sy ravolanty zany mpifankaty ireo namony teny maninona ny tsy akalazaitsika dia davo karoy hoe eto amin'ity zany dia andro mpifankaty eo amin'ny malagasy dia gagany any ivelany ve kay manana an'izany ny malagasy nisy an'izany rabe nompo sy ravolanty zany hony namony teny izy ireo mpifankaty fa rehefa tonga le andro mpifankaty dia manaratra eny rano dia hoe nonofotsokan'ny rivotra sy ny avany ivelany dia mifandrosoana avany ivelany izy anie mandroso hoe ny mampandroso azy dia tsotra isika ihany tadio fa rehefa arodany eto amintsika ohatra hoe tonga zao le andro le mpifankaty io zao le hoavy le tamin'le andro mpifankaty dia alefany eto ny rose menamena sy ny karazany rehefa misy kerakera sy ny any dia mividy ianao iza mamatsy an'ireny misy firenena mamatsy eto dia mividy tadio fa mampandroso an'le firenena iny fa raha isika mihitsy mamorona ohatra hoe avy zao ny 4 volana jona ny arendrina taratasy may zay tsy faly manao aminay reny mividitsika mampandroso atsika eto Madagasikara reny sady misy iteny koa tsy zany very marjona mbola iverenana ka zay le sotoavinako maninona zao malagasy miverina tsikelikely any fanambadiana resaka momba manao malabary sy ny tanavo ary ny kapakapa satria zay le mamalagasy tsika nge tsy iverina hoe andao anao salaky tsy any amin'izany mihitsy le resaka fa le sotoavina zay mbola tena hoe azo atao tsara manao dia tanterahana ny fametrahana azy io jereo tsara ny japonais rehefa mentsaika izy ne tsy manao complet misy an'le fomba fitafiny ohatran'ny lamba be iny jereo tsara ny indiana misy an'le fomba fitafiny ohatran'ny lamba be le asa ringotra ny vatany iny ny tovavy zany zavatra rehetrarehetra zany mametraka le sotoavina maha izy azy